manona ny fahasoavan'ny tompo Jesosy amintsika rehetra. Mila tsapantsika foana, mila voarahintsika foana ny afatra ny amin'ny hoe ny fanaratsy, ny devoly, ny demonia dia tsy mamelamelanao ho tranquille zany izy, fa ny tanjony dia ny hanapotika ny fiainanao, ny tanjony dia ny hamiraviranao. Izay no mahatonga ny soratra masina mampita afatra sy mametraka foana ny fampianarana ho antsika izay tokony ho voarahintsika ny amin'ny hoe mitandrema, miarova tena mandrakariva fa ny devoly fahavalonareo dia mierina tahaka ny liona mitady izay arapany isan'andro isan'ora. Ka tsy mijanona fotsiny amin'izay hoe lolaoviny potipotehany ataony rotsodrika izay ny fiainanao, fa ny tanjony dia ny famarinana, mamarina, famarinana anao mihitsy ho any amin'ny fitomanina sy ny fikitronanify. Izay ny tena sibla ny devoly amintsika tsiraray avy. Ny afatra izay ampitaiko amintsika androany dia mikasika manokana antsika vehivavy. Nefa na isika lehilahy ihany koa dia afaka mandray lesona ao anatin'ny afatra. Voalohany aloha dia selon la Bible ny vehivavy dia sacré. Efesiana 5:5 milaza fa ny vehivavy dia manome kisary ny fiangonana. Izay fiangonana izay dia selon la Bible fofombady vady ho ampakariny Kristy Jesosy. Zany hoe eo dia mipetraka tsara ny lanja sy ny valeur n'ilay teny no lazaiko teo hoe ny vehivavy dia sacré, satria tena hoe anisan'ny tena hoe préféré-any Jesosy ao anatin'ilay fanavotana, ao anatin'izay kisary hoe fanambadiana izay, satria ny mpivady dia mampakatra izay préféré-any, ary du moment izy hoe manambady olona anankiray dia araky ny fanekena, fifanekena iombonany amin'ilay olotiny ampakariny dia ho mandramaty, ho mandrakizay izay fiarahana izay. Sacré lay relation. Dia ny zavatra misy anefa dia izay relation sacré izay tiany devoly mihitsy no mivioler anio relation intime sady sacré selon la Bible. Inona ny antony? Ny antony dia tsotra be fotsiny hoe devoly dia esprit vengeur izy amin'ny maha devoly anazy, satria izy nazery izy tany an-danitra, nananana izy azy izy tany an-danitra, dia hoentiny mamaly faty an'Andriamanitra tsy toa, dia monsieur référé amin'Andriamanitra foana izy ary monsieur manifesté selon ny esprit any amin'izay hoe esprit vengeur izay. Dia anisan'ny cible préféré any devoly ny fanaratsy, ny démonie, ny vehivavy. Satria rehefa voakasika ny vehivavy, rehefa touché ny vehivavy, dia amin'ny devoly dia touché ilay préféré an Jesosy Kristy, ilay ho ampakariny Jesosy Kristy no voaviravira, ilay ho fofoiny Jesosy Kristy ho vadiny, fofoiko ho vadiko mandrakizay, fofoko amin'ny rariny sy ny hitsiny, iny mihitsy no voaviravira sy voaloto. Tanareo amin'izany la intelligence ny démonika. Isika moeto mametraka foana mizara foana, na tsy raisin'ny olona ny afatra tsy maninona izany hoe raha vehivavy ianao na lehilahy ihany koa fa ao anatin'izay kisary zay hoe Kristy sy ny fiangonana, surtout raha vehivavy ianao dia kare izay tompoko ity fitanjatanjahana ity roa ity, fampiterana vatana sy ny esprit de séduction isan-karazany. Apitaiko fotsiny ny afatra fa possible sur et certain fa tsy hiditra ao anatin'ny lohan'ny be sy ny maro zany, satria ny ankamaroan'ny olona dia efa contrôlen'ny devoly ao anatin'ny fanahy contrôle izy. Dia tay daholo zany zavatra resantsika zany, fa ampitaitsika foana ny afatra ambara-pahatonga ny fotoana hoe tonga saina ny olona anankiray. Aoka re tompoko izay ity toetra corrompu ao anatin'ny hoe mitsapatsapa sy miaina fiainana izao tontolo izao, manokatra porte ouverte, fa zany tena hoe manentana anao mihitsy hoe omeo an Jesosy ny androm-piainanao, omeo an Jesosy ny tontolo piainanao. Tsy fantatra tadidinareo à l'époque dia nisy an'ilay tovovavy misy amin'ny clipny Njakatiana iny izy, nananana izy azy izy amin'ny mamisy azy dia voafidy mendrika olona tsara tarehy, ny critère rehetrarehetra no takina atao anatin'izany.
dia lany izy a de natolotra azy ny trôna vehivavy tsara bika indrindra nytoy eto zany. Fa rehefa nisy ny fuite tamin'ny intimité-any tamin'ny olo tiany, vidéo MP sarany de tia mitambajotra sy ny haino manjery, dia dénigré total, détrôné tamin'ny zay trône an'izay izy a, voavingavinga lay asina na vehivavy azy a, ilay hoe sacré, tena hoe voaloto afa-baraka. Zay mihitsy le tanjony devoly amin'ilay izy. Zay ny tanjony devoly amin'ilay izy. Anala baraka anao, amingavinga sy anapotika ny vehivavy lay image ny fiangonana. Efa voasoratra izy io tao amin'ny Genesis toko 7. Zao no voasoratra tao hoe amparafesiko ianao, ny menarana zany, sy ny vehivavy. Ny menarana dia anitsakitsaka ny ombelahy tongotry ny vehivavy ary ny vehivavy kosa anitsaka sy anorotoro ny lohan'ny menarana. Zany hoe efa hatrany zany nisy an'izay rivalité izay tao anaty vision an'Andriamanitra tsy to. Ka izay zavatra izay izay fanambarantsika toko sy andininy Genesis izay dia message codex be mihitsy, ara-panahy be anao vao afaka mahatsapa sy maharay ny afatra miafina ao anatin'izany. Inona no tinambara amintsika hoe ho antsika izay ara-panahy raha mahafantatra ny lanjan'izay teny zany, maika fa raha ohatra ianao olona zao tontolo zao mpanolotra ny fiainanao amin'ny resaka célébrité, laza, vola, fahefana, pouvoir, maka plaisir amin'ny hosana ry zanaka Davida sy ny toeto zany, mpilalao buzz sy resaka followers sy ny j'aime. Za zany tena mampitandrana antsika hoe tsy misy dikany amin'ny devoly ny manala baraka sy midénigrer anao. De raha zoinareo ny tantara tsy nijanona tamin'iny ihany, ilay fanalan'ny devoly baraka ny vehivavy, fa voatsela zao nisy any histoiran'ny Ramatokely ao indika talina tao amin'ny efitrano fanariana maloto hitan'ny Zénaïde zany za tsy maniry hita an'izany tena fanalam-baraka, afa-baraka ny vehivavy, satria izay mihitsy le zavatra tadiavin'ny devoly, anapotika ny vehivavy, anala baraka ny vehivavy, amingavinga lay image ny fiangonana, isalira ary hametavetan'ilay hoe sacré image selon la Bible. De rehefa tratran'ny devoly izay tanjony izay ciblan'izay, de izay ny azo no trophée-any jusqu'à ce que hoe ho afatotra izy raha hatrizay eo any amin'ny fotoamanina sy ny fikitrohany ify. De io moa zany miara-mahita isika mahoraka be mihitsy zao ny histoiran'ny Ramatome izany. Isy plan ndray tany ambadimbadika tany, tsy fantatro hoe plan manahoana, tsy maniry hitan'le vidéo ary za koa zangatahanareo an'izany vidéo sarany CMP zany, fa raha ohatra hoe vidéo fampianarana selon la Bible sy ny zavatra fahanao manana fifandraisana intimité amin'Andriamanitra tsy to, de aro tsy tapaka ny page feno profil YouTube, ny page Diloilo Fanosorana, maka fotsiny ianao tsy misy sarany. Ka ny afatra ampitaina amintsika de hoe tsy misy dikany amin'ny devoly ny mandavo atsika tsiraray avy, manala baraka atsika tsiraray avy, ary ny vigilance zany aminareo vehivavy tokony hoe x4 x5 x10 mihitsy, satria nareo manome image ny fiangonana ary tena hoe tiany devoly ny miviole anareo, manala baraka anareo. Zay le afatra ampitaina amintsika. Tsy voandroany izy io fa efa tranga nisy hatramin'izay ary tsy hijanona mihitsy io, tsy ho tapitra mihitsy io fa anjaranao no mitady ny relation amb Jesosy ary tsy tapaka ny pejy fa manoro hevitra ny amin'izany ny pejy ahafahanao manovo ny fahalalana sy ny fifandraisana matotra amb Jesosy Kristy, tsy mitaky ampahafolokarena, tsy mitady rakotra aminao, tsy manararoatra anao na milalao sentiment anao, fa miteny mahitsy kosa hoe raisy ny famonjena azo fijaliana Jesosy Kristy. Averiko ihany fa ny expérience ny devoly efa nanomboka tany an-danitra, tsy misy dikany amin'ny demony ny manala baraka atsika tsiraray avy, ary surtout soyez vigilante ianareo vehivavy fa ianareo ny tena cible ny demony, satria misy an'ilay image hoe sacré fiangonana endrika isaloranareo. De mirarisoa ny vehivavy tsiraray avy ary mampahery anareo ao anatin'ny déception sy ao anatin'ny fahafambaraka, ao anatin'ny dénigrement zay afafin'ny demoni, ny attaque be da be isan-karazany atoloran'i Jesosy ny fiainanao, tsy misy afa-tsy zany ihany no ahafahanao mahita échappatoire
ny amin'izany rehetrarehetra izany. Zay de samy tahin'Andriamanitra daholo, miraso.